dia tonga soa eto amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika anio zany dia momba ny fifandraisan'ny asambarana sy ny fahasalamantsika olombelona. Inona moa ny atao hoe asambarana? Satria efa naverimberiko foana eto amin'ny Jeanne Forêt Santé fa ny politikan'ny asambarana no eto. Ka ny asambatra anao, ny asambatra ny firenena, izay zany no tena tanjona eto amin'ny Jeanne Forêt Santé. Inona moa ny atao hoe asambarana? Ny asambarana dia ilay karazana fitolitsaina ao amin'ny olona iray. Fitolitsaina izay manoloana ny fisamboaravoaran'ny fiainana eto ambonin'ny tany amin'ny maha-fiainana azy izay. Ao ny ratsy, ao ny tsara, ao ny tantely, ao ny vahana. Araky ny fitenenan-drazantsika hoe toy ny tantely amam-bahana ozy izy ny fiainana. Ka ny fahaizan'ny olona iray zany manaraka an'izay fivadibadiky ny fiainana izay zany ao anatin'ny fitolitsaina, izay no atao hoe asambarana. Ny asambarana dia ianao ihany no mandre azy io. Tsy misy akory ny olona hafa izay afaka igarantiran'izay asambarana ao aminao izay. Tsisy olona hafa afaka hitsara ny olona sambatra, satria maro dia maro ny fomba fijery zany amin'io asambarana io. Maro dia maro ny hoe sambatra ray anina manam-bola be, sambatra rasoa tsara tarehy sady tsara bika. Zay zany fomba fijery aty ivelany. Fa ny tena marina dia ianao ihany, rasoa ihany no mahafantatra hoe sambatra ve izy, satria rakoto ihany no mahasambatra. Nampanefoefo ohatra n'inona ratrema, izy ihany no mahafantatra hoe sambatra ve izy satria. Io asambarana io na dia eo ary ny ataontsika hoe olona izay hoe mety tsy mandre an'izay hoe asambaran-drakoto sy rabe sy rasoa zay, fa misy ihany ny indisy ahafantaranao ny olona sambatra. Izany hoe ao anatiny ao misy zavatra mivoaka aty ivelany. Izany hoe zavatra izay hoe tsy azony atao zany ny mamey an'io karazana energia na angovo ao amin'io zany, izay milaza hoe sambatra izy na tsy. Io zavatra io zany misy zavatra ihany tsy azo afenina, na dia misy ary ny fomba fijerin'ny olona avy ety ivelany zany, dia misy ihany ny zavatra tsy azo afenina hoe sambatra ve ty olona ity sa mijaly. Io zany dia misy ihany koa iakinina ny zavatra maro dia maro zany ny asambarana ao anaty ao. Arena ny asambarana, tsy azo vidina ny tsena ny asambarana, tsy azo vidina amina million, amina miliara ny asambarana tompoko. Fa ianao no manorina azy ao amin'ny tenanao. Maromaro ilay karazana zany hoe fiatanam-po amin'ny olona sambatra. Maromaro ny zavatra eninao zany rehefa manoloana ny olona sambatra, satria misy ny karazana zany hoe fiatanam-po ao amin'ny ao. Dia ao ny hoe olona, karazan'olona izay manana tanjona, manana idealy amin'ny fiainana, hoe ohatraohatran'izao mba tiako hitongavana, ohatraohatran'izao ny tanjona tiako tratrarina amin'ny fiainana. Ao ihany koa ny fanantenana, ny olona izay manana fanantenana dia enonao amin'ny energia
izay avoakany zany izay hoe karazana fanantenana izay hoe mandeha any amin'ny positif, mandeha any amin'ny miabo zany ny fandehan'ny angovo ao aminy ao, manantena foana izy izany, ninona zavatra mitranga eo anohan'ny masony dia manantena foana izy fa ho tonga amin'ny tanjona izay tratrariny amin'ny fiainana. Ny fitiavana, raha tena fitiavana tena izy dia ny olona foana manodidina anao izay hoe karazam-pitiavana ao aminao zay. Ao ny karazana hoe admiration na ny fankatoavana ny olona izay mifanerasera aminao, fankatoavanao ny tenanao indrindrandrindra zany. Ao ny karazana hoe générosité na ny hoe malala-tanana, tia manampy olona, tia manome zavatra olona, fitonian-tsaina ho an'ny olona. Ireo zany dia ilay karazana hoe angovo izay positif ao amin'ny olona anankiray zany, izay mitondra ny karazana ataontsika hoe phénomène de vibration amin'ny terme psychologique sy ny terme scientifique moa zany ny karazana énergie ao amin'ny olona anankiray zany dia azo hoe qualifiena na hoe refesina amin'izay hoe vibration zay, karazana vibration mientanentana mihitsy zany ny olona iray izay misy angovo tsara zany ao aminy. Izany hoe rehefa ny olona rehetra manodidina azy zany dia mandre an'izay fientanentam-pon'izay, mandre an'izay asambarana ao amin'izay, izay hoe mety ho karazana fisintomana ao aminy koa zany, izay karazana énergie zay, fisintomana ny olona mba hijery azy bebe kokoa zany hoe iza marina moa ty olona ty zany, inona marina moa ny zavatra teneniny, inona marina moa ny zavatra taony. Zany hoe mahatonga ihany koa zany an'ilay hoe karazan'olona manodidina azy izay manjary voasintona zany any amin'ilay énergie izay positive, ary dia hitondra vokatsoa ihany koa ho an'ny olona manodidina azy ny zavatra teneniny, ny fihetsiny, ny zavatra taony. Zay zany dia ilay karazana asambarana ao amin'ny olona iray izay tsy mamitaka mihitsy zay, asambarana mitondra vokatsoa. Raha mpitsabo anao dia afaka mitondra amin'izay karazana énergie tsara izay any amin'ny marary. Raha mpitsabo hoe tena mahay zany dia afaka mitondra an'izay, afaka manasitra n'olona. Tsy hoe ny tenako no midoka tena, fa dia maro ny olona tsaboiko izay miteny hoe vao miditra ato amin'ny klinika anao dia ohatran'ny sitrana, vao mahita anao dia ohatran'ny sitrana. Tsy fireharehana ny tenenako zavatra ohatran'izany, fa fifampizarana ny any eto, fifampizarana ny hoe misy zany ny zavatra avy any amin'ny olona iray, énergie positive any amin'ny olona iray izay tsy manimba ny olona manodidina azy, fa vao maika manatsara ny olona manodidina azy ary dia mahatonga ny olona manodidina azy koa zany andeha amin'ny lalana izay izorany, izay hoe lalana amin'ny tanjony fitonian-tsaina, amin'ny tanjona izay mijery akaiky ny hoe inona marina zany no ezaka tokony ataony amin'ny fiainana, inona ny ezaka izay tokony ataony amin'ny manodidina azy, inona ny zavatra tokony ataony mba hapetipety ny fahasalamany, satria zava-dehibe amin'ny fananana ny angovo tsara ny fahasalamana. Satria rehefa marary ianao dia sarosarotra izay hoe andehananao any amin'ny angovo tsaratsara kokoa zany amin'ny olona manodidina anao.
ny fahasalamana, ny fikojana ny fahasalamana tsy miandry ho efa marary vo zay voa mikoja an'io fahasalamana io. Izay ny tanjona eto amin'ny Jeune Forêt Santé dia ny manao ny promotion ny fahasalamana, ny sakafo ara-pahasalamana arakaraky ny zavatra hoaninao, ampidirinao ao amin'ny tenanao. Iny no mitondra ny fahasalamana ho anao satria hoe iny ny zavatra tadiavin'ny tenanao. Dia mbola verimberiko eto foana ny fihinanana ny voankazo. Ny voankazo ihany no mitondra ny otrikaina izay tena hoe ilain'ny vatantsika. Ny vitamine dia manosika izy amin'ny fotoana mahareraka ny olona iray, fa saingy mila tosika foana zany amin'ny fihinanana ny voankazo sy ny legioma. Averimberintsika eto foana zany izay zavatra zay satria iny no mamelombelona zany ny taovanao ray manontolo, mahatonga ny fikorianan'ny raha izay andeha araky ny tokony ho izy, mahatonga ny humeuranao ho tsara foana. Iny sakafo nampidirinao tao iny manome ny angovo tsara ao aminao. Inona ireo karazana zany hoe angovo izay negatif, ozy ny fitenenana énergie négative, izay mahatonga karazana fikorotanana zany amintsika olombelona. Fikorotanana ara-tsaina, fikorotanana ara-moraly, fikorotanan'ny angovo izay alefatsika amin'ny manodidina atsika. Ao ny fitiavatena, ao ny karazana rerahan-tsaina, ao ny fialonana, ny faniriana ny zavatra any amin'ny hafa. Tsy misy maharatsy ny faniriana ny zavatra any amin'ny hafa, fa rehefa ampiarahana ny karazana fialonana izay zavatra zay dia manome angovo ratsy. Ao ny lolompo, ao ny akamona. Zany zavatra rehetra izato zany dia angovo ratsy ao amintsika olombelona izay mamotipotika ny tenatsika, izay mahatonga ny fikorianan'ny ratsy andeha araky ny tokony ho izy. Satria rehefa misy ihany koa ny sakafo izay tsy ilain'ny vatantsika, sakafo izay tsy tiany ampidirintsika ao aminy zany, dia manjary miteraka izay zavatra zay ny fikorotanan'ny taovaontsika, ny fikorotanan'ny fiasan'ny fitaova rehetra ao amin'ny tenatsika, dia mahatonga ny karazana aretina sy ny famoahantsika zany amin'izay hoe angovo ratsy izay. Dia ao koa ny atezerana izany. Ka zay zavatra rehetra izay zany no mifamaofao amintsika olombelona, izay hoe isika dia afaka misafidy amin'izay hoe andeha any amin'ny angovo tsara ve isika sa andeha any amin'ny angovo ratsy. Eo ihany koa nefa tsy azo omena tsiny, fa eo ihany koa ny fahalalana sy ny fitaizana teo amin'ny fiarahamonina. Tsy voatery akory hoe tsy maintsy ahay taratasy vo afaka hanana n'izay hoe karazana angovo izay sy ny hoe fahalalana ny ratsy sy ny tsara. Fa mety misy olona any ambanivohitra be any izy tsy nahazo fahalalana kanefa eninao misy angovo tsara ao aminy. Izany hoe ny sakafo izay hoaniny isan'andro dia sakafo ara-pahasalamana, ara-natoraly. Izay anke no iadivantsika ny amin'ny hoe maitso mavana, hitazomana ny zavaboary, ny tsy fandoroana ny ala. Zany zavatra rehetra izany dia iakinana ny fahasalamantsika olombelona daholo. Ka raha ohatra misy olona iray izay miaina ao anatin'ny tontolo maitso mavana izy, tontolo feno zavaboary mahafinaritra, natao ara izy hoe tsy nandia fianarana firy, natao ara hoe tena tsy nandia fianarana mihitsy ohatra, nefa miresaka aminy ianao dia eninao ilay karazana ahatsara-panahy, ilay karazana ahatsora-po,
ilay karazana hoe fahafantarana ny ratsy sy ny soa, ilay enerzia ao aminy zany no mitondra n'izay zavatra rehetrarehetra izay, ka mahatonga ny olombelona koa zany hanana ny atao hoe karazana fahasoavana, fikarohana izay hoe fifampikasohana amin'ny zavaboary izay no nahitan'ny olombelona fa haity zavaboary ity mahasitrana, ity voninkazo ity mahasitrana, ity ravikazo ity rehefa tao eto amin'ny fery dia manasitrana fery, rehefa tao tabavy sotroina dia mahasitrana ny aretina. Zany zavatra zany satria dia karazana ataontsika hoe zany hoe phénomène naturel na voajanahary zany ao amintsika olombelona amin'izay hoe karazana énergie zay, karazana vibration. Misy olona zany maninona, misy olona anankiray eto vao miditry ny trano izy ohatra dia maheno karazana vibration ny olona izay hoe ao amin'ny trano iray, amin'ny efitrano iray rehefa miditra izy, raha ohatra zany ka misy ohatra hoe fetim-pianakaviana na réception ohatr'izay, maninona nefa misy karazan'olona izay hoe tsy de misy zavatra renin'ny olona rehefa miditra izy, na koa hoe mandre karazana phénomène de rejet ohatra ny olona, na hoe fahasorenana vatany vao mahita olona iray. Misy dikany daholo zany izay zavatra rehetrarehetra izay eo amin'ny resaka vibration, ka isika olombelona ihany zany dia afaka mamboatra n'io karazana vibration io zany ho tsara, manjary angovo tsara sy ny hoe manjary angovo ratsy, satria maro dia maro ny poizina izay ampidirintsika amin'ny tenantsika olombelona. Dia efa naverimberiko teto ny fihinanana ny sira be loatra, io dia any anatin'ireny conserve reny no ahitana an'ireny hoe karazana sira be zany, satria io moa zany no fitahirizana ny hanina bifotsy, ny siramamy be loatra, ny lafarinina be loatra izay misy an'irony atao hoe gluten rony, ny toaka, ny zava-mahadomelina sy ny fifohana sigara, ireny zavatra rehetrarehetra ireny zany dia zavatra izay hoe tsy eken'ny tenantsika olombelona zany fihinanana an'ireo. Nefa ny zavatra misy dia ny hoe rehefa nandray an'ireo ny olombelona dia tamana, satria misy karazana ihany koa zany hoe tsirokanina bebe kokoa zany, misy filana avy amin'ireo, satria ireo zany no karazana hoe manome karazana énergie, ohatra zao hoe ny boisson énergisante ohatra zao, ny boisson gazeuse. Misy ny olona zany izay efa hoe zatra misotro an'ireny zany dia rehefa reradraraka izy dia te handray an'iny zany, dia mahazo hery tapika eo izy zany nefa ny zava-misy zany dia manome an'ilay karazana énergie izay ratsiratsy ao aminy rehefa avy eo ilay énergie azony avy amin'iny zany, satria rehefa misotro boisson gazeuse ohatra ianao zao, ohatra be siramamy be, de mahazo aina ianao zany aloha avy misotro an'iny. Rehefa avy eo nefany ny atidohanao anao zay ampidinana an'ilay siramamy, miasa mafy zany ny atidohanao ampidinanao an'ny siramamy, de rehefa avy eo nefa dia miteraka ihany koa karazana fatigue na hoe arerahana, goavana de goavana iny rehefa avy eo, dia iny ilay mahatonga an'ilay karazana atezerana, mahatonga an'ilay karazana mauvais sentiment, ny zavatra ratsiratsy, ny dépression, ny karazana fitiavan-tena, ny karazana lolo-po ao amin'ny olona iray, arakaraky ny zavatra hohaniny sy ny énergie izay koloiny ao aminy ao, ka
zay zavatra rehetrarehetra izay zany a no tsara hokoloinao ao aminao isan'andro zany a ahatonganao a hanana ny fahasalamana sy ny asambarana mifanerasera amin'izany zavatra rehetrarehetra izany zany a ny hoe fihavanana. Moa ve ny fihavanana mahasalama? Arakaraky ny hoe inona ilay karazam-pihavanana. Zay zany a mila jerevana daholo. Moa ve fihavanana ao anatin'ny fo madio? Moa ve fihavanana ao anatin'ny fifampitsinjovana? Sa fihavanana ao anatin'ny fanambaniana ny hafa, ny fanamboni-tena? Moa ve fihavanana fitsetsefana ny hafa? Moa ve fihavanana mifampiatsara velatsia? Zay zavatra zay a dia voatery tsy maintsy hiainany fihavanana izay somary fihavanana hafahafa. Misy ny fitenenana hoe ny gasy mody mihavana, ny vazaha mody miady. Aiza amin'ireo ny tena tsara? Angamba mety atao amin'ny vazaha mody miady angamba no tsaratsara kokoa angamba raha ohatra ka hoe raha ny fahasalamana no jerevana. Satria mody miady izy a fa ny objectifany dia mitovy, ny anatsaratsarany fiainana. Fa isika malagasy mody mihavana. Ny fihavanana dia mety hopoizina ho an'ny fiarahamonina, mety handrendrika ny fahasalamana eo amin'ny fiarahamonina rehefa tsy fihavanana tena izy. Satria voatery zany a miaina ao anatin'izay ataontsika hoe energie negativa izay zany ny mpiarabelona rehetrarehetra. Kanefa hoe voatery tsy maintsy mihavana, voatery tsy maintsy miaraka. Eo zany a no mila andanjalanjana ny zavatra rehetrarehetra. Mila ny fifampitenenana rehefa misy ny zavatra tsy mety. Mila ny mifamboraka ny zavatra tsy mety. Ny raitapo. Mila mifamela. Fa satria rehefa ny lolo-po no mipetraka ao amin'ny raitapo, amin'izay hoe fihavanana ao anatin'ny fiatsaram-belatsia izay, dia aretina no terany. Mila jerevana daholo zany a izay hoe karazam-pihavanana toy inona marina moa zany no fihavanana misy amintsika malagasy. Satria mihamarary ny fiarahamonina, mihamarary ny olombelona. Indrindrandrindra moa zany amin'izao coronavirus izao dia be dia be mihitsy ny zavatra izay abaran'ity coronavirus ity amintsika olombelona. Fotoanany zao andiniantsika tena, andiniany tsirairay ny fiainany iray manontolo, ny fomba fifandraisany amin'ny manodidina. Rehefa misy akory ny hoe rehefa tenenina ny hoe resaka fepetra ara-pahasalamana dia tokony arahana amin'ny atsakany sy andavany. Fa tsy hoe tinara-baky teny ny fihavanana ny hoe tsy maintsy tokony hifandray tanana satria mpihavana, ny hoe tsy maintsy tokony mifanoroka satria mpihavana. Entina zany a amin'ny saina izay mandinika bebe kokoa ny hoe izay fombafomba izay ve no mamely ny atao fihavanana sany ao anatin'ny fo. Na tsy mifanoroka amin-drakoto aho, na tsy mifanoroka amin-draso, ny ao anatin'ny fon'ny olombelona iray ihany no mitondra ny atao fihavanana. Fa tsy ny fombafomba izay hoe tsy maintsy tokony atao. Satria hoe tsy mihavana zany raha ohatra ka tsy mandeha mamangivangy andraso na mamangivangy any dadato. Rehefa hoe ny fahasalamana zany a no tokony ho tsinjovina aloha, dia afaka mifampiteny amin'ny telefona, afaka mifampiteny amin'ny Zoom sy ny Skype reny. Fa ny fonao izay madio, izay no fanafody voalohany indrindra ho an'ny olona manodidina anao. Izay no atsapan'ny olona ny asambarana ao aminao.
fa tsy ny karazana fihetsiketsehana rehetra anao an'ity anao an'ry kanefa ny fo tsy madio. Ny fo madio no fanafody goavana indrindra ho an'ny olona manodidina anao sy ny tenanao. Ny zava-dehibe zany a tompoky lahy sy tompoky vavy dia ny fihavananao amin'ny tenanao, amin'ny fo sy ny saina tsy miakatra hozy izy ny fitenenana. Ka raha manao an'izay daholo ny olombelona rehetra rehetra, ny malagasy rehetra rehetra amin'izao fotoana izao mihavana amin'ny tenany. Iza marina ianao, inona ny zavatra andrasana aminao, inona ny adidy tsy vitanao, inona aiza ny toerana nametrahana anao, vitako ve ny adidy sy ny obligation nametrahana. Teny atsipy amin'ny manam-panahy izay zavatra rehetra rehetra izay veriko eto foana. Ny mpitondra tokony andiny teny izy amin'izao fotoana izao, ny hoe vitako ve ny adidy napetraky ny vahoaka tamiko, ny vahoaka izay nametraka teto, ny vahoaka izay manakarama eto, vitako ve ny adidiko. Ny vahoaka afaka mametraka n'izay fanontaniana izay koa. Tena nifidy ny olona tena tokony hipetraka eo amin'ny toerana izay afaka mitsinjo ahy amin'ny fiainako ve, nametraka n'izay olona izay ve aho teo tamin'ny fo sy ny saina tsy miakatra, sa faly fotsiny nandray ny vola izay tambiny nametrahana azy teo. Fiainanao ray manontolo no ao anatin'ny point d'interrogation amin'izay safidy ataonao. Mbola tsy tahantsika izao malagasy eritreretana an'izany zavatra rehetra rehetra izany, satria rehefa ratsy safidy ianao dia mitefany aminao izay safidy ratsy napetraka ao izay. Fantatrao ve ry malagasy hoe inona sy inona daholo ny zo tokony anananao amin'ny maha olom-pirenenanao ao amin'ny firenena iray. Manana zo anao ny hotsaboina, manana zo anao ny ampianarina, manana zo anao ny tafy, manana zo anao ny petraka amin'ny trano ohatry ny olombelona rehetra rehetra, manana zo anao ny hiasa. Zany zavatra rehetra rehetra izany, hihinana ny sakafo ara-pahasalamana, izay no tokony ho tsinjovinao zany rehefa ametraka olona iray eo amin'ny fitondrana izay fitondrana hitsinjo anao. Tsetsatsiaritra ny ahy zany eo amin'ny resaka asambarana amin'ny endriny maro samihafa. Tsetsatsiaritra ny amin'ny fihavanana. Dridradridra ny fihavanantsika malagasy dia misy zavatra mila boarina, dia ny hoe responsabilité, tompon'andraikitra ianao amin'ny fifandraisanao amin'ny manodidina anao, amin'ny zavatra lazainao, amin'ny fihetsika izay ataonao, amin'ny fanekenao tsindriandro lena. Rehefa manaiky anaovana tsindriandro lena ianao dia manohy ny tsindriandro lena ny olona manodidina anao. Eo zany a nipetrahany hoe anatin'izay karazana asambarana, karazana vibration izay misy ihany koa ny atao hoe fiarovana ny tenanao mba tsy ho araraotin'olona sy ho hitsakitsahan'olona ny maha olombelona anao. Izay zany tompoko lahy sy tompoko vavy no atao hoe asambarana amin'ny lafiny rehetra. Ka rehefa ny olona no nahatsapa sy mikoja amin'izay karazan-javatra rehetra rehetra ao amin'izay dia hamoaka ny karazana angovo tsara izy, hamoaka ny angovo ny asambarana ao aminy. Dia toy izay sy toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao anio.
manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada ary mbola mampionina ny malagasy rehetra izay namoy havana ary makahery ny marary amin'izao fotoana izao fa mandefa hatrany ny angovo tsara ho antsika malagasy rehetra ny tenako mba hanananao ny fahasalamana sy ny hasambarana fa izay no tanjona eto amin'ny zany forêt santé. Tsy misy ny hasambarana mirotsaka avy any an-danitra, ianao ihany manamboatra azy. Veloma tompoko.